manambahiny ny vaovaon-tsarin'ny televiziona malagasy amin'izao alina izao efa eto akaiky eto indrindra ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra andriamatora ny safiriana iresadresaka momba ny tontolo ny fifandraisan-davitra ary dia miarabanao tokoa fantanena avy hatrano napetraka aminao satria tamin'ny fafito ambin'ny folon'ny volana mety eo nandritry ny andro iresa-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny ministra hoe misokatra ho an'ireo mpandraharaha rehetra ny fampiasana ny fibre optique eto indrindra ianao hanazava misimisy kokoa mahakasika ny fipetraka izay hoe fisokafan'ny fahafahan'ireo opérateur rehetra mampiasa izay fibre optique izay. Miaraba Yantsara Kotomanana, miaraba ny mpanaraka ny vaovaon'ny televiziona malagasy rehetra. Raha ambara amin'ny teny tsotsotra aloha ny atao hoe fibre optique dia karazana tarby izay ampiasaina amin'ny fanaovana ny fitaovan-tserasera amin'izao fotoana izao zany izay tena ampiasaintsika tokoa mety ampiasaina amin'ny resaka televiziona izy mety ampiasaina amin'ny resaka telefona ampiasaina amin'ny zavatra marobe zany ka tena lasa fototra mety iorenan'ny toe-karena mihitsy zany io lazaina hoe fibre optique io ka ny zava-misy nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisan-davitra dia nisy ady hevitra lavabe nandray anjara tao ny solotenan'ny mpanjifa tao ireo mpiasa ao anivon'ny resaka opérateur téléphonie rehetrarehetra tao ny solotenan'ny fanjakana dia nivotra nandritra ny ady hevitra fa somary mbola lafo ny saran'ny fampiasana izany fitaovan-tserasera zany eto Madagasikara ka mety ho tsaratsara kokoa raha ohatra ka mety ena zany ny vidiny. Ny fomba ahafahana manao an'izay nefany dia satria amin'izao fotoana izao mpandraraha anankiray ihany no manana lalana ampiasa azy io eto Madagasikara na ametraka azy io dia mitaraina ireo mpandraraha sasany. Ny mpanjifa ihany koa dia mitaraina amin'ny hoe lafo ny vokatra satria vokatra izay hoe mpandrarara izay ihany manana lalana ampiasa azy manahoana tokoa ary mety hoe ho tombony ho azony rehetra amin'izay hoe fisokafana ho an'ny opérateur rehetra afaka mampiasa ny fibre optique tompoko. Ny tombontsoa ho an'ny rehetra zany ho an'ny indrindrindra ho an'ny mpampiasan'ny fitaovan-tserasera rehetrarehetra dia hoe raha misokatra ho amin'ny mpandraraha dia lasa misy ny fifaninanana dia antenaina amin'izay hoe sehatry ny tolotra sy ny tinady zay eo amin'ny resaka varitra fa hidina ho an'ny tombontsoany be sy ny maro ny saran'ny fifandraisana rehetra eto Madagasikara. Nanatsidika ny resaka hoe fifaninanana ihany ianao inona tokoa fa mety hiazakazaka avokoa ireo mpandraraha amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe fisokafana fahafahany rehetra mampiasa ilay fibre optique manahoana tokoa mety hoe fipetraky ny fifehezana izay tontolon'ny fifaninanana izay ao anatin'izao fisokafana malalaka izao. Raha ohatra ka ho ataoko amin'ny teny tsotra dia hoe fisokafana manara-penitra ihany ilay izy satria tsy izay rehetra tonga dia angataka anao fibre optique akorany dia tonga dia mety azo alalana daholo fa tsy maintsy misy fepetra apetraky ny fanjakana ho apetraky ny ministera amin'izay fisokafana izay satria rehefa misokatra zany ny izay hoe fandrarana amin'ny resaka fibre optique izay dia tokony azava aloha hoe inona no hoentin'ireo mpandraraha reo mpandraraha vaovao ho an'ny vahoaka malagasy aiza ny toerana mety ho ametrahana an'izay fitaovam-pifandraisan-davitra vaovao izay ary amin'ny vidiny manahoana amin'ny sandany manahoana no ivarotana an'ilay izy rehefa avy eo ka rehefa hita hoe mety hiteraka tombontsoa ho an'ny vahoaka sy ny mpanjifa rehetra ilay izy mety hiteraka tombontsoa ho an'ny be sy ny maro ary indrindra anintona an'ireo mpampiasa vola mba ho tonga eto Madagasikara satria amin'izao fotoana izao manko efa tsy voafetra ny sisy tany intsony resaka fiasana na fanaovana asa amin'ny anaran'ny fitaovan-tserasera maro isan-karazany ka anisan'ny fepetra tsy maintsy ho taky ministera zany hoe mety anitona mpampiasa vola betsaka ve anitona mpandraraha vahiny betsaka ve ny fidiran'ilay mpandraraha anankiray sy ny fepetrapetraky ny mpandraraha anankiray ao anatin'izay hoe fanokafana ny tsenan'ny fibre optique izay ka rehefa hita hoe mahafeno mifepetra ilay izy mety hiteraka tombontsoa an'ny be sy ny maro ilay izy dia izay vao mety ho azo an'izay hoe alalana
ampiasa fibre optique izay. Feno dia feno tokoa izay fanazavana mikasika ny fisokafana na ny hoe fahafahan'ireo opérateur rehetra mampiasa ny fibre optique eto Madagasikara izay ary dia isorana ianao Andriamatoa sekretera jeneraly ny ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra nitondra izay fanazavana tsara ho fantatra rehetra izay ary dia mametraka ny veloma ho manaraka indray tompoko.